Zay ny makasika ny tontolom-baovao iny fanofoanana ny toerana manokana sy ny fampiasan'ny orinasa antsasatsasany ireny atsotsika hoe bariera ireny. Raha ny fantatra dia hosoloana fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao ireny fitaovana ireny ary voakasika ao anatin'ity tetikasa ity ny fiantsonana eny Analakely, Tsaralalàna, Antaninarenina, Antsahavola ary Ambatomena. Niatrana nanomboka ny voalohan'ny volana febroary teo ny fampiasana ny eurodateur sy ny coupon eny amin'ireo tobim-piantsonan'ny fiara eto Antananarivo renivohitra izay natanterahana ny tetikasa filamatra dia ny Analakely, Tsaralalàna, Antaninarenina, Antsahavola ary Ambatomena. Misy ny fanaraha-maso miaraka amin'ny polisy munisipaly sy ny agent de parking ho fandaminana sy fanampiana ny mpanjifa. Ao ihany koa ireo agent de distributeur izay mivarotra ny coupon na ny carte prépayé izay manomboka amin'ny 10 000 ariary ka hatramin'ny 10 000 ariary ho an'ireo mampiasa ny eurodateur. Fanovana maro no nentin'ny tetikasa ity nofoanana ny place réservée satria dia ho an'ny daholo be ny toerana. Tsara marihana fa ny parking eny sisin-dalana dia natao ho an'ny olona rehetra. Ary izay no anisan'ny nahatonga ny fandraisana ny fanapahan-kevitra ny rahana tamin'ny commune fa foanana ny fametrahana an'ireny bariera ireny. Raha ny zava-misy no jerentsika tato anatin'ny taona maromaro zay ny tombo izay tsy izy ny fiarakodia izay mifamezivezy eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Vokatr'izay dia tombo ny fahaleton'ny tontolo iainana mazava ho azy. Be dia be ny olona tsy mahita toerana hijanonana ary mitarika faty antoko zany na ho an'ny commune urbaine Antananarivo na ho an'ireo mpampiasa parking. Fiara-miasa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa tsy miankina Easy Park ny fitantanana ny parking izay sandaina 500 ariary ny ora iray hiantsonana amin'ireny parking voalaza teo ireny. Tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa na ny 3P ny partenaire privé public izany. Haharitra 12 taona ny fiara-miasa ny rotonda.